Toy izao ndraiky avana ny teny zaraina zay omenantsika anio. Ampifotana anaray manontolo ianao olon'i Kristy. Jona dia iraka napebaka n'iray tanàna nefa Kristy ao anatinao lehibe noho i Jona. Araka ny voasoratra amin'ny filazantsara ny Lioka 12:30 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ny olona tany Ninive hiara hitsangana amin'ity taranaka ity amin'ny andro fitsarana ka nameloka azy. Fa izy nibebaka tamin'ny torian'i Jona teny, nefa indro misy lehibe noho i Jona eto. Mampiasa ny heriny ianao ary ampita any amin'ny hafa izany. Araka ny voasoratra ao amin'ny Filipianina 1:2-4 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary ny ankabeazan'ny rahalahy dia efa matoky eo amin'ny tompo noho ny fifatorako, ka miasasa kokoa hitoro ny tenin'Andriamanitra tsy amitahotra. Mino, mila anao nitsangana hanova tantara ny tompo. Vavaka isika, ray ao, ampiasao ao mba ho fitaovana mahomby ampifotanteraka ny tanàna nametrahanao ahy. Amen. Mandrapy ao na tompoko.